Miarabanao tompoko, miarabanao tsirairay avy ny tokantranontsika tsirairay avy manantena fa salama tsara itsika mianakavy amin'izao takarivariva ny andro sabata zao a. Iarakaraka andinidinika sy amelabelatra ny teny hoe tety sy tero ty iaraka aminao fa amelabera-kevitra zay ao anatin'ny te ahafantatrao. Anomanako sy hoentiko anomananao amin'ilay atao hoe série maromaro zay mitondra ny teny ahoana moa ny fomba ahafantaranao raha ohatra ka tsy miezaka ny mamatatra sy mianatra zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina anao. Zay zany no fandarana hoentiko manaraka aminao isan-kerinandro na isaky ny fotoana zay mahafaka anahy mba ahafahako mamelabelatra an'izany tety sy tero zany. Amin'ity androany ity dia resadresaka aminao ny misy vidéo zay hitako nivoaka tany Suisse zany. Io vidéo dia vidéo milazalaza ny ahoana reny filazana zany ny afrikanina zay mandeha any amin'ny tany ohatrany hoe Europe na aty Vatican na aty amin'ny désert ny Sahara sy ny karazany reny amin'ny manao pèlerinage sy ny karazany dia mitady an'Andriamanitra any amin'izany toerana izany fa tsy maninona tsy mijanona any amin'ny toerana ohatrany hoe tsy misy Andriamanitra any amin'ny toerana zany dia tenenin'ilay olona ilay namantsika malaza be iny hoe marina zany zavatra teneniny zany. Andao ara ho jerevantsika amin'ity famelabera-kevitra te hafantatra atao ity zay tondrana ny lohateny hoe ahoana moa ny fomba ahafantaranao raha ohatra ka tsy miezaka ny mamatatra ianao. Eny ary alatsiny fa miasa reriny tena misy défaut ara teknika any hoentiko anomboana an'izy ity angamba dia tsara ho alefako aminao directement angamba ilay vidéo na tsy directement fa indirectement mba ahitanao hoe ohatrany ahoana ny fandehan'ilay vidéo. Andao ary. Le saviez-vous? Quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Quand les Chinois vont en pèlerinage, ils vont en Chine. Quand les Indiens vont en pèlerinage, ils vont en Inde. Quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont en Occident, Vatican. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, ils vont à la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, en Israël, etc. Aucun Juif, aucun Chinois, aucun Européen, aucun Indien, aucun Arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement comme des prostituées spirituelles à la recherche de Dieu. On se demande si c'est Dieu qui est perdu ou si ce sont les Africains qui sont perdus. C'est bien là les signes d'un peuple égaré, déraciné, sans repère. L'embrouille, la confusion, la fuite identitaire, la diabolisation de sa culture et tradition, la célébration des ancêtres et traditions des autres, la haine de soi et de ses frères, l'amour pour les étrangers, etc. Pour ces Africains égarés, Dieu est partout sauf en Afrique. Ce n'est pas de leur faute. On leur fait croire depuis des générations que la religion ancestrale africaine, c'est la sorcellerie. Les pauvres y ont cru, alors que c'était juste une stratégie pour les éloigner de leur maison et venir les piller pendant qu'ils sont absents. Ok, hitanareo angamba iny vidéo iny hoe ny afrikanina dia nasaina mandeha any amin'ny toerana ialany mba ahafahany zareo mangalatra sy ny karazany. Teo ihany koa hoe manao prostitué makany mitady an'Andriamanitra any amin'ny toerana fa maninona raha mijanona any afrikanina sy ny karazany. Andao angamba antsika namaky baiboly voalohany indrindra mba hahafantaran'ilay olona nanao anazy hoe inona no tena nahatongavany ny zavatra ohatran'izao. Voalohany indrindra dia manasa anao ho aizaritsika avy aizitsika mila fantarina aloha ity zavatra ity. Ndao ary. Voalohany indrindra dia amaky any Genesis toko fa 7:7 hatramin'ny 7:20 tsika. Zay voasoratra hoe voalazany Jesosy manao hoe ireo telo lahy ireo no zanaky Noe ary avy tamin'ireo no nielezany ny olona
tambonin'ny tany rehetra. Ary vao tonga mpiasa tany Noa ka nanao tanim-boaloboka dia nisotro tamin'ny divay izy ka mamo. Dia nanariny lamba ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Ama rain'ny Kanana ny fitanjahan'ny rainy dia nambarany tamin'ny rahalahiny roa lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo antsorony dia nanao dia mianotra izy ka nandrakotra ny fitanjahan'ny rainy. Ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy hitany ny fitanjahan'ny rainy. Dia rehefa natsiaro tena Noa rehefa afaka ny amamony ka nafantatra izay efa nataon'ny zanany faralay taminy dia hoy izy ovaozina ny Kanana ho tena andevo ny rahalahiny izy ary hoy kosa izy isaorana ny Jehovah Andriamanitra Sema ary aoka Kanana ho andevony. Ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafet ary aoka honina ao andainy Sema izy ary aoka Kanana ho andevony. Ary ny andro ny ainan'ny Noa taorian'ny safodrano dia 570 taona ary ny andro rehetra ny ainan'ny Noa dia 570 taona dia maty izy. Mazava tsara angamba ny fandaharany texte voalaza io fa voazanaka ny taranaka Kanana. Zany hoe ireo telo lahy ireo no zanaky Noa avy tamin'izy ireo ny elezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra taorian'ny safodrano. Tonga dia izay no nazavan'i Jehovah anazy fa fatany angamba fa hisy zavatra hipoaka ohatran'izao aty aoriana aty. Tsy mahagaga nefa zany satria miezaka manao an'izay azony atao Satana amin'izao fotoana izao manao tsinotsinona ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ary miezaka mihitsy izy mba andresy lahatra ny olona maro mba tsy hahafahan'ny olona mino an'izany Jehovah Andriamanitsika zany. Taranaky Abrahama tonga dia hitondrantsika manaraka an'io satria fa fantatsika fa izy telo lahy dia nisaraka anankitelo zany hoe misy ny mahantra ary misy hoe mahantra fa nisy ny fanjanahana zany hoe lasa andevon'ny rahalahiny ny anankiray dia ny ray miditra ao an-tranony ray dia ny ray lasa mandevon'izy roa lahy ny anankiray zany hoe miparitaka zany zareo tao aorianan'io ny taranaky zareo zany. Ahoana momba ny Abrahama? Momba ny Abrahama dia lasa lalindalina kokoa ankoatran'izany tsika satria amin'ny Abrahama dia mbola manazava tsaratsara kokoa noho izany Jehovah satria Abrahama dia niteraka ny Ismaël voalohany indrindra fa kosa Izaaka no voafidy. Zany hoe Izaaka no mitondra ny lalan'ny fahamarinana. Ismaël tsy hoe tsy nahazo ny lalan'ny fahamarinana satria nianatra teo amasony Abrahama izy saingy kosa ao amin'ny Izaaka no nivoahan'ny zavatra rehetra mitondra ny fahamarinana mandeha aty amintsika amin'izao fotoana izao. Nanao point d'interrogation maromaro eo hoe iza reo zanaky taranaky Abrahama reo zany. Abrahama dia nanambady any Saray izay vady azontsika tenena hoe légitime teo anatrehan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantara fa rehefa tsy niteraka izy satria fa 90 taona izy dia efa niteny tamin'ny vadiny hoe andany ianao miaraka amin'ny ankara mba ahazahoanao taranaka dia niteraka ny Ismaël Abrahama zany. Ao anatin'ny Ismaël no ahitantsika ny tantaran'ireo rehetra Ismaelita ny atao hoe Ismaelita, ny Agarita nahatongavan'ny Mohamed sy ny karazany rehetrarehetra. Ao anatin'ny Agara ihany koa angamba satria ny Egyptianina efa nisy tany aloha tany fa ao anatiny ao koa no misy ny Egyptianina sy ny karazany. Hiditra eo amin'ny zanaky Saray itsika, zanaky Saray zany hoe mitombo zany reo zanaka amin'ny côté ilany misy any Agara reo. Ao amin'ny Saray satria Andriamanitra dia niteny hoe ianao Abrahama dia ohatran'ny abetsahan'ny étoile no abetsahan'ny taranakao eto ambonin'ny tany. Saray dia niteraka ny Izaaka izay nanambady any Rebeka fantatsika tsara, nanambady any Esau dia voalazan'Andriamanitra ny taranaky Esau fa tsy dia hidirantsika lalina satria manjary lavabe le izy. Ny tena hidirantsika lalina dia Rebeka niteraka ny Jacob, Esau Jacob ary nisy ny fifandorana tamin'izy roa lahy, ny hoe tsy haiko ny filaza anazy nivarotra ny mahalamatoana azy ny anankiray tamin'ny resaka sakafo dia azon'ny Jacob daholo ny bénédiction rehetrarehetra tany amin'ny Isaac. Donc Jacob dia nitsoaka fantatsika tsara ny tantara dia nanambady ny Zilpa dia niteraka ny Gad, Asher dia Léa, Ruben, Simeon, Levi, Isakar,
Jebulon, Juda, dia nisy an'ny Dina, zany hoe tsy nataoko fanarakaraka ny tokony izy izy lamatosiny karazana fa nataoko ohatran'izao fotsiny mba satria manalava be an'ilay satria vao androany no nanamboatra anazy. Fantatsika tsara fa Dina dia vehivavy ao anatin'ny zanak'i Léa, zany hoe azon'ny famolana izy na ny atao hoe violé izy tao anatin'ny Amorita na tsy tadidiko tsony na ny Filistin na tsy tadidiko tsony zay nanaovan'izy enina amin'ny rahalahy izy zanak'izy rehetrarehetra mihitsy angamba niteny hoe andany ianao atao didipotra dia nofononon'zareo izy no nialina ny andro antsika tsara angamba zay tantara zay. Dia Bilal niteraka ny Dan sy Neftali, tadio tsara fa entre ny Dan sy Gada dia misy voahozon'Andriamanitra ny ray amin'izy ireo na Dan na Gaza na Isakara tsy tadidiko tsony tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra ny taranany satria nisy zavatra tsy mety nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Zay dia efa voasoratra ao anatin'ny tsy tadidiko hatramin'ilay texte fa amin'ny manaraka mamerina anazy aminareo. Dia Rachel niteraka ny Joseph sy Benjamin. Maninona ny ataoko hoe Isaac, Jacob, Juda maitsomaitso ary Benjamin satria reo no atongavantsika aty amin'ny misy antsika amin'izao fotoana izao. Nataoko fotsifotsy Joseph satria avy eo koa no nivoahan'ny mpanjaka anankiray matanjaka be niady tamin'i Davida, ary atsy amin'ny Benjamin satria Benjamin tiany Jacob sy Rachel nefa tsy nahazo ny zavatra zay tohin'Andriamanitra tiany ho azo tao amin'ny taranaki Juda. Ao amin'ny Juda tsika dia ao amin'ny Joseph aloha dia misy an'ny Manassé, Efraima dia misy an'ny mpanjaka Saul, ary ao amin'ny Juda koa tsika dia misy an'ny Davida, Salomon ary avy aty amin'ny tonga avy ao an'ny taranaki Jesosy. Eo amin'ny taranaki Jesosy dia tsara ho fantatsika fa teraka tao anatiny ny atao hoe fahotana Jesosy nefa tsy nahitana fahotana na dia mipetina nataoko hoe 0,0000000,0 aza tao amin'ny tao satria fantatsika tsara mihitsy fa tao amin'ny taranaki Léa no nisy ny atao hoe prostituée zay tonga hatrany amin'ny Davida mpanjaka Salomon hatrany amin'ny Joseph zay nanambady an'i Maria niteraka tao anatin'ny fahotana goavana mihitsy nataon'Andriamanitra fananina mihitsy zany mba hieritreretantsika tsara hoe inona ny tena dikan'izay zavatra zay. Misy banga ato amin'ny côté à gauche eto amin'ny écran raha hitanareo tsara dia Iketura zay niteraka ny Zimran, Jokshan, Medan, Mandian, Tishbak ary Shoach zay misy angamba misy natoko hoe probablement tao anatin'io no natongavany Job tao anatin'ny tarana Ketura natongavany Job zay juif fa anisan'ny pays de l'Est, zany hoe tian'Andriamanitra satria nanaja n'Andriamanitra tao anatin'ny zanak'i Abrahama avy aty amin'ny Ketura ary tao ihany koa ny voan'ny trois mages nahitany kintana manandrambo alohan'ny naterahan'i Jesosy. Zany hoe zay zavatra zany tsara ho fantatra ilay teny tamin'ny vidéo teo na ilay namantsika malaza be any ananany zay mihevitra sy miteny foana hoe misy marina mivolaza ny tantara ohatran'ireny angano ohatran'ireny nefa tsy manaraka ny tantara araka ny tokony izy. Tadio tsara fa olombelona tsika, olombelona afaka miaina, olombelona afaka mandinika, olombelona mahafantatra hoe hoaiza ny lalantsika, na manao tsara ianao dia mahazo valosoa na ianao manao ratsy dia maty. Zany hoe raha mihinan-kina paona ianao na manao zavatra tsy mety ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia tadio fa zay no vokatry ny fahotana ary tsy maintsy maty ny olona rehetrarehetra. Ny biby ohatra ny elefanta sy ny karazany dia tsy mahafantatra hoe hoaiza izy, fantany fotsiny angamba hoe rehefa antitra izy rehefa tena reraka dia fantany fa mifaty izy dia mitsoaka lavitra ny toerana misy anazy izy mba tsy ahafahany ny hafa ohatran'ny hoe elefanta dia mahafantatra hoe mila mitsoaka kely izy mba tsy ahafahandreo miaraka aminy hoe ho faty izy na ohatran'izany zany fa tsy fantany mihitsy hoe hoaiza ny lalany na hoe misy tohany veny anazy any aoriana satria Andriamanitra dia ny olombelona navahana mihitsy ohatran'ny biby. Tadio tsara fa Moïse dia navotana zany hoe avy nisy an'ilay ady kely niaraka tamin'ny taon'ny Moïse dia anisany teraka tao anatin'ny tao anatin'ny tsy andevo tao anatin'ny tanàna misy andevo nefa tsy esclave mihitsy izy zany, tsy esclave mihitsy izy nandritra ny andro toko-piainany mpanjaka ohatran'ny hoe mpanjaka foana izy nefa izy nanota tsy ohatran'i Jesosy teraka tao anatin'ny fahotana nefa tsy nanota mihitsy ny anankiray kosa teraka tao anatin'ny
mahampanjaka anazy ohatrany niraisina mpanjaka izy nefa tsy voandevo mihitsy zany hoe teraka tao anatin'ny fandevozana fa tsy voandevo mihitsy. Tadio ihany koa fa Josefa de tany amin'ny taranaka misy any Ismaël natao Égyptienne no nanavotra anazy zany hoe tany misy ny Agara sy ny karazany no nanavotra anazy fa raha tsy zany izy de tsy nahavita zavatra tsara ho an'ny tany Israely. Ndao aritsika hiditra lalindalina amin'ny tena tokony hidirantsika androany. Lamek, inona ny atao hoe Lamek satria tsara ka toetsika ireo olona reo zany no nitondra nakaty amin'ny fotoana makaty na mainty izy tadio tsara fa misy eo amin'ny 24% ny population mondiale ny atao hoe inona filazan'izy ity ny musulmane na ny islam eto ambony tany zany hoe 1,800 milliards eo izy tamin'ny 2020 tanoana 2021 nisy andrareo am'izao fotoana zao. Reo de l'est anteneniko anareo teo taranaky Ketura na ny taranaky Ismailita satria Mohamed tao anatin'ireo no anisan'izany rehetrarehetra zany. Olazaiko anareo ny mahasamy hafa an'izy ireo rehefa varangamba mety efa fatatsika izany tantara izany. Ndao ny hodinitsika ny Lamek de destination ny pèlerinage principaux ny islam zany hoe zavatra tsy maintsy atao izy na le hajjaj na ny atao hoe omra. Inona ny atao hoe hajjaj zany hoe un de 5 piliers de l'islam est un pèlerinage obligatoire. Obligatoire ozy quoi chaque musulman tsy maintsy mandeha makany manao ny condition doit entreprendre au moins une fois dans sa vie. Zay de afafataratsika satria tsara ho fantatra ry zareo mahay miseho azo mahay nefa tsy manaraka tantara fa manao angano sy ny karazana zay tiandrareo ho tenenina satria zay no hitan'ny masony fa ny musulmane ne de nigériane mibetsaka indrindra eto anisy mibetsaka indrindra ao amin'ny tanàna misy africaine ny indonésien musulmane ny Comore akaikin'ny Comore sy ny karazana presque musulmane daholy. Katolika ny betsaka indrindra eto ambonin'ny tany fa reo musulmane reo de misy africaine ary betsaka izy reo am'izao fotoana zao tadio tsara ho alenteneniko hatramin'ny voalohany teo hoe misy ny taranaky kanana tsy maintsy nandeha nakany amin'ny atao hoe sud zany hoe mahanitra de ny sasany nakany amin'ny nord zany hoe manan-karena kokoa de misy mijanona eo ampovoany zany hoe mila manaraka an'izay tantara zay zany vao miteniteny foana. Ok, ny hajj de rituel zany qui comprennent faire le tour de alefako aminareo vidéo Kaaba et debout dans la plaine d'Arafat sont exécutés à la Mecque et dans ses environs. Ni omra des rituels obligatoires en ça fa voyage tu m'as me rapprocher reo anakuru wani musulmane manaki ani Allah et exprime aussi dévotion et humilité. Le hajj si omra c'est surtout un hajj obligatoire ou ni musulman. Le monde entier doivent entreprendre le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans leur vie, si certaines conditions sont remplies. Certaines conditions, vous savez qu'on a les certaines conditions. Le pèlerinage est connu sous le nom de Hajj et de 5 piliers de l'islam marakanteni konaroto. Inna masama fanizuru. Masama fanizuru de ndasonga wa surku mitin vidéo quoi. Islam de religion. OK, tambatra yan déjà fa tsy azo ampiarahana tsara. OK, misy ny atao hoe islam, misy musulmane, misy ny islamite anakireo. Ny anankiray musulmane relatif à la religion, droit musulman, fidèle musulman, prière musulman, ary ny anankiray aresaka politique, vision politique de la religion, idéologie islamiste, régime islamiste et parti islamiste zany misy an'le atao hoe extrême fondamentaliste sy ny karazany reny ary natsambadika misy ny islam version de islamique. Ujerevantsika kely le vidéo de ho hitanareo tsara ny fiodiny ao anatiny io zavatra io rehefa manao mandalo an'io hajj io le hajj io zavatra maintimainty io une fois dans leur vie tsy maintsy makao izy zany hoe tsy voatery ho fotsifotsy na maintimainty na fa rehefa musulman rehetrarehetra mino any Allah manaraka ny Mohamed sy Mohamed de tsy maintsy manao an'io ao anatin'ny conditions zay olazaka ny rehetra ve afaka makany tsy atompoko
tsara ho fantatra tsy ny rehetra no afaka makany satria mila fiomanana goavana io zavatra io arabola crédit avion hôtely na ny mandano andro ao anatin'io ihany koa tsy maintsy mahavita ianao ny atao hoe jeune intermittent na le filazandrareo anazy tsy tadidiko le filazandrareo anazy le ataondrareo reny isa taona isaky ny 40 jours isaky ny firy le tsy mihinana raha tsy amin'ny arivo mila olona fara ohatrany hoe mila manana dévotion ohatrany hoe olona miala tanteraka ohatrany hoe miala amin'ny fahotany ohatrany ataony ohatrany carême sy karazany olona manala amin'ny fahotany araka ny fieritreretandrareo anazy olona vonona mihitsy anao an'le zavatra araka ny tokony izy satria zay zany ny tenen'ny Mohamed sy Mohamed andrareo mba hanaovandrareo an'le izy ny atao hoe intérêt tsisy mahafantatra hoe ny intérêt tsika mialatsiny amin'ilay anna satria clavier américaine tsara ho fantatra ireo mpanao affaire africaine mitady mpanambola mila 19/20 sorataka eto mivarotra mitady fond tsy insisy tsy d'accord mihitsy amin'ny teniny satria tsy mifantoka amin'ny tantarany zavatra nolazain'ny baiboly mihitsy sy ny zavatra nolazain'ny tantarany ao anatin'ny Coran ny zavatra ny teniny rehefa musulmane dia tsy maintsy mandeha satria miresaka momba ny lameka fotsiny eto amin'ity tany ity zay ny problème atsika au fait ny africaine surtout tsy ny africaine rery ihany satria ao anaty satria tadio tsara hoa le histoire anankitelo teo zay ny tsara ho fantatra zareo le histoire anankitelo reo dia izy telo loaly reo dia ny ray ny sitaka anakaty amin'ny sud mahatonga anazy misy maintimainty be tabe ny ray nakany amin'ny nord ny ray nakany amin'ny tsy haiko intsony ao anatin'izy telo laza anakiriana hoe ria andevondry ria andevondry donc tsy maintsy mila anjareo en permanence tsy maintsy mifankahita ry zareo tsy maintsy ohatran'izay no fahalalako anazy c'est mon avis personnel mba ahafahandrareo koa miona amin'ny vatana amin'ny atao hoe prince héritier na miona amin'ny vatana amin'ny atao hoe mpanambola direct mba ahafahandrareo manao ny zavatra rehetra zay tokony ataony mba isin'ny fidiram-bola ao anatiny ao zay ny intérêt ao anatiny io voalohany indrindra zay mahatonga ny africaine be da be mpanambola tsy maintsy mandeha ao anatiny ary ny africaine rehefa tena misy conviction hoe tsy maintsy anao an'io zavatra io dia tadio fa tsy maintsy anao an'io zavatra io izy ninninona teninao tsy maintsy mandeha izy satria zay no ao anatin'ny sainy fanadevozana hiditra kely amin'ny fanadevozana tsika mila fatarina ny fanadevozana tsy tonga ho azy ity zavatra ity fa misy antony izy telo lany izy fanadevozana tao anatin'ny tantarany Abrahama koa dia nisy ny atao hoe jalousie araka ny fahalalako anazy satria lasa ny zahaka daholo ny fananana rehetrarehetra teo amin'ny Abrahama nalefa Ismaël namena zavatra kely koa dia ketura koa tsy tena azo kely ny taranany fa niady rery Andriamanitra nefa mitatana andreo fianakavian'ireo naiza nalehany satria Job anisan'ny olona nanan-karena indrindra teto ambonin'ny tany le 3 mages nanan-karena indrindra ary tsarovy tsara fa any amin'ny tanàna any amin'ny taranany Ismaelita Mohamed sy ny karazany eny manan-karena be ry zareo par rapport any amin'ny nisy ny taranaky ny Kanana sy ny karazany eny tsara ho fantatra zay zavatra zay ho fahitany fanadevozana mila fatarina aloha avy aizany ny atombony tsara ho fantatra fa ny Egypte dia efa nanomboka voalohany ny atao hoe esclaviste tamin'ny Israely tamin'ny Filistiana tamin'ny Amorita tamin'ny sy ny karazany eny taranaky izy amin'ny filazana izy ity be da be ny zavatra hita tao aorinan'ny Moses sy ny karazany rehetra hita tao anatiny tao zany ry zareo natanjaka be mihitsy ny Egyptiana à l'époque fatatsika tsara mihitsy zany anisan'ny natanjaka mihitsy zay tena niady tamin'Andriamanitra sy mihevitra ny tenany fa manana Andriamanitra ho anazy rery izy tamin'izany ao koa ny atao hoe Perse Grèce Rome antique ary fananiko tsy natao Babylone satria Babylone ao anisany ao ihany koa Babylone ao anatin'ny Daniel toko faharoa misy ny tantarany Baniol misy ny tantaran'io 4 empire dans le monde io empire matanjaka be teto ambonin'ny tany io Babylone Perse Grèce et Rome natanjaka be mihitsy izy surtout tamin'izany andro zany nanjana ohatrany ny Rome ohatra mahatonga anazy vita teraka iny dia nanjanaka namodika zavatra maro mihitsy izy misy ny atao arabo musulmane tadio fa sarazin dia niezaka nanafika ny empereur romane tsy tafavoaka zareo matanjaka be mihitsy ny sarazin arabo musulmane zareo samy zareo any misy ny atao hoe arabo mainty misy ny atao hoe arabo fotsy misy ny atenatenany misy ny fanandevozana isan-karazana zay be da be zavatra nitranga tamin'ireny tsara manaraka le histoire fa tsy miteniteny foana zany satria tsy tonga ho azy tamin'io satria matoa miditra amin'ny resaka esclave ohatran'io dia satria zavatra nisy le izy ary tsy maintsy tenenina mba ahafahana manteny an'ireny olona ireny hoe diso ny zavatra teneninareo
fa aza miteniteny foana zany tsy hoe mahay be ny tena fa juste miandry sy miresaka amin'ny fanahy masina fotsiny manora inona zavatra tokony anao avala amin'ny zavatra ohatran'izao satria tsy mety tsony ary farany fanahy masina dia miteny hoe zao ny zavatra tokony teneninao ho hitanareo amin'ny farany eo izy. Ok, Europe au Moyen Âge fatatsika tsara nataon'ny portugais, nataon'ny espagnol, nataon'ny la France kany amin'ny tany nisy antsika iny ny Angleterre sy ny karazany rehetrarehetra reny zay nanao an'izay azony atao nandroba sy nananana sy ny karazany mihitsy. Mbola misy plus important que ça ny Amerika vers 17-16e siècle tany hoany angamba satria tao anatin'io no nisy ny atao hoe 1260 jours entre 1300 na 1500 tamin'ny 1800 tsy tadidiko tsony tany hoany nisy an'ilay atao 1260 jours ary tsarovy tsara fa ao anatin'ny apocalypse 12:6 dia nisy ilay tenin'i Jesosy manao hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra. Ny vehivavy dia midika hoe fiangonana, vehivavy dia midika hoe fiangonana izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina. Tao anatin'io no nisy an'ilay 1260 jours fanenjehana ny atao hoe fiangonana marina satria misy ny atao hoe fiangonana prostituée koa dia misy ny atao hoe fiangonana marina. Zany hoe samihafa zany ireo tsy maintsy narovan'Andriamanitra reny ka reny nahatonga ilay hoe terre nouvelle zany hoe nouvelle terre na tsy maintsy nandeha taty Amerika ary zareo namorona vaovao ohatran'ny protestant, ny baptiste, ny inona ihany koa na dia nisy ary ny réforme, Luther sy ny Calvin sy ny karazany taty amin'ny tany taty Europe tsy maintsy nitsoaka ary zareo satria mafy loatra ilay fangajana rehefa nomanin'Andriamanitra toerana nisy ny sabatiste teo ny nahatongavan'ny adventiste du septième jour sy ny karazany taty Amerika ny atombohan'ireny zavatra reny sy ny karazany niforona nanohanina vaovao mihitsy. Ho tohizantsika ilay izy misy ny atao hoe traite négrière occidentale tsara ho fantatra zay zany hoe nisy ny commerce triangulaire entre ny Afrique, Europe, États-Unis. Zany dia hoe isika samy afrikanina ihany no manaiky mivarotra ny olona ao anatintsika mba teo hanan-karena, mba teo hanan-karena. Dia nisy ary ilay fanandevozana sy ny karazany tantara dia mitohy ihany amin'izao fotoana izao misy midetry hoe namidy ny afrikanina mitovy amin'ny tena mba ahazo hivitanana akanjo, hivitanana lamba, hivitanana fitaovam-piadiana. Avy eo izy ireo entina amboly café, sucre, cacao, coton, tabac sy ny karazany reny Brésil, Pérou, Mexique, Argentine tsy dia be noir loatra satria Argentine manana histoire hafa mihitsy zay misy ny mpanjanaka Allemagne amin'izay fotoana zay teneniko ambanimbany eo ilay izy hafa mihitsy ny histoire ny Argentine tsy dia be mainty loatra. Mexique koa tsy dia be mainty loatra, Pérou koa tsy dia be mainty loatra, surtout Brésil, Cuba, Costa Rica sy ny karazany reny. Reny zavatra reny dia tsy tongatonga ho azy satria tsy maintsy nentina avy any Afrika reny olona reny nentina aty Amerika zany. Amerika zany tsy nisy nininona mihitsy amérindien zavatra tena zavatra tsy apozina mihitsy no mivoana ohatran'izao nahatonga an'izy reny. Tsy fantatra hoe zay tsy fantatra zay tsy narako ahoana nahatonga avy reny amérindien reny ny indonésien ve sy efa mponina tao ilay izy tsy voatery mponina tao mihitsy satria niala avy ao amin'izy telo lahy zanaky ny hoe ny fandeha mponina rehetrarehetra. Avy eo Abrahama nanaparitaka ohatran'izao dia reny olona reny nakaty. Fa zao kosa tanareo zao soratako amin'ny écran io misy ny atao hoe misy ny atao hoe mpanjanaka nanimba ny amérindien taty Canada ohatrany par exemple ny masera ianarany zanako amin'izao fotoana izao satria tsy fantatro mihitsy ilay satria raha voaka citoyen canadiana ianao dia tsy maintsy mahalala an'izay tantara zay aty Canada. Ny zanako nampianatra anahy zanako 6e il niaina nampianatra anahy hoe tu sais papa ozy izy ny zao ny histoire ny canadiana surtout ta Québec izy mijaly be mihitsy ino ary tantara ao anahy dia ozy hoe ny taranaka amérindienne tsy mahazo manao ny culturany, tsy mahazo miteny ny langueny, tsy mahazo mihira sinon tapahana ny sofiny, tapahana ny ratsan-tanany, tapahana borina ny tongony, kapohana amin'ny karavasy izy. Ny masera manao an'izany ny mopera sy ny masera satria reny ny tonga taty anana zay mahatonga anjareo tsy dia tia katolika tsy dia tia an'ireto fiangonana reto satria nijaly be ny taranaka izy ireo mahatonga anjareo miteny Christ, tabernastre sy ny karazany reny satria ohatrany hoe blasphème izy fa niaritra mafy ry zareo tamin'ny zavatra nataon'ny katolika ary tsy azo afenina zany tsisy tsy mahafantatra an'izany ao anatin'ny histoire ianaran'ny olona andeha haka citoyenneté canadienne surtout ny 6e, 5e, 4e mianatra an'izany daholo aty Canada. Après la deuxième guerre mondiale koa no nisindreo allemand nitsoaka tany Argentine, Brésil, Pérou sy ny karazany hatrany ananana reny matanjaka be mihitsy ry zareo, matanjaka be ry zareo. Tsara ho fantatra daholo zany ny
flux immigratoire tsy efa ela. Ok, ry zareo koa ny nandeha ny fotsotra koa ny tsy maintsy nandeha tany amin'ny tany ohatran'ireny mba hananjanaka akazavatra sy ny karazany, mitady ny intérêt ihany koa ry zareo, fa raha tena izy tsy maintsy mifanampy foana reo satria ray ihany ange reo miala tamin'ny olona anankitelo areo, miala tamin'ny olona anankitelo, zay ny tsara ho fantatra fa adinontsika izay tantara zay. Raha nitsoaka tany anefitra nefa ny tratran'le atao hoe fangejana mafy tao anatin'le atao hoe 1260 jours ara-paminaniana ny vehivavy le fiangonana zany le nitondra le nitazona an'le famarinana na le lanao an'le révolte na le nitsoaka mihitsy zany satria mafy loatra le fangejana de tsarovy tsara fa mila ho fantatsika fa presque ao ireo mpanambola na koa ireo taranaka romaine Rome lasa taty USA, Brésil, inona koa Australie, Argentine, Canada mba idominer le monde, zany hoe suprématie de l'autorité amin'izay fotoana zay no ilazana anazy amin'io io zavatra io de io no mety iainantsika amin'ny alohan'ny hatongavan'i Jesosy, zany hoe miverina tamin'le atao hoe ohatran'ny tenen'ny Jean-Pierre Laporte izay raha tsy koa mpampianatra apocalypse hoe miverina tamin'ny andron'ny médiéval, zany hoe ny fanjakana romana, satria ao anatin'ny apocalypse de miteny mbola misy telo mbola tsy mivoaka hatramin'izao zany na ray sisa na tsy tadidiko sony no hitondra n'io fahefana goavana be io ohatran'ireny fampijaliana matanjaka be tamin'ny andron'ny Babylone sy andron'le atao hoe raha nijery film 300 tsika na nijery ny zavatra ny violence nataon'ny romana à l'époque hiverina ireny zavatra reny satria reo olona rehetrarehetra reo mpitondra an'ireo vola rehetra reo le ataontsika hoe illuminati sy ny karazany reny presque ry zareo daholo taranaka ry zareo no mitondra an'izy ireo ary tadio fa ao anatin'ny taranaka izy ireo de tsy maintsy miainga avy ao amin'ny taranaky Abraham ary ao amin'ny taranaky Noé, zay tsy fanta zay ny adino zay satria tsy tonga ho azy ohatran'izao foana ty zavatra ty. Aiza no misy an'ny Vatican? Ty zavatra intéressant be mihitsy satria Vatican matoa ny mpino mandeha makany de te ahita par curiosité. Misy pèlerinage, misy pèlerinage satria voasoratra hoe presque 18 millions c'est be da be zany. Anisan'ireo be mpitsidika indrindra eto ambonin'ny tany mihoatra noho ny la France, mihoatra noho ny États-Unis, mihoatra noho ny sasany ny Vatican mba te hijery an'izany hoe ny finoana katolika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany mba te hijery an'izany hoe ohatrany ahoana zany fieritreretan-drareo hoe tombeau-an'i Pierre zany hoe ohatrany ahoana zany ohatran'izay zany zay ny mahafinoana katolika zay ny tiany ohatrany hoe Lourdes zao tsy afaka teneninao mihitsy hoe andehanao pèlerinage zany ve ny olona manina raha mijery Andriamanitra any aminao satria zay ny fatany fa mety satria misy zavatra enony zareo eno tany ananana tany ao anatin'io de misy grotte io grotte io de manasitrana sy ny karazana zay no enon'le pino zay ny finoany satria tsy afaka manery an'izay an'le olona mihitsy anao satria zay zavatra tiany zay ny ao anatin'ny fony zay ny voateny taminy na laingo io zay ny voateny taminy hoe manasitrana io vato vonganao io de andana mivavaka any de zay ny tiany za tsy afaka hiteny mihitsy hoe diso zany satria zay ny tiany na de diso ary izy tsy afaka hiteny mihitsy ako satria zay ny tiany zay ny finoany tsy afaka manery anazy mihitsy aza makany ianao satria zay no ilainy zay mba ahafahany manome hoe sasalia hoe l'identité au fait tsy azonao tenitenenina fotsiny ohatran' zany hoe makorelona reo olona reo mandeha mijery Andriamanitra mitady Andriamanitra ny ananinany na natao hoe prostitué na inona raha mijanona any amin'ny toerana misy anao any na ohatran'izany non efa nisy hatramin'izay tompoko ny atao hoe fanararotana fa na nijanona tany raha reo afrikanina reo na nijanona tany reo indonésien sy ny karazany reo tsy maintsy tonga tany foana reo nanao an'izay azony atao mba hampanakarena anazy. Fanontaniako inona no ilazana fa manao makorely na hoe prostitué mitady an' Jehova atany kafy ny afrikanina rehefa mandinika io tantara reo isika. Ny zavatra ohatra zao de tsy tokony omena fahefana mihitsiny, tsy tokony amena posy any amin'ny Facebook, Instagram, YouTube, tsy tokony amena cœur na de meme fotsiny ara fa jerevana fotsiny, tsy tokony miray hinana miray namana mireny araka ny tenin'ny fanahy masina tsontsika satria manome vahana anazy apiely laingy
mba tsy hinony ny hafany Jehova fa nytenen'ny fanahy masina zany mila eritreretintsika tsirairay avy zany hoe mialana roa am'le olona ohatran'ireny sy mameposy anazy sy manaraka ny zavatra teneniny za tsy ao anisan'ny tadio tsara fantatro io olona io ny anarako satria anisany nandefa zavatra taminy tsy d'accord taminy momba an' Jesosy fantany ahako à l'époque ahako tsy voavaliny tsy hoe tsy voavaliny ahako fa tsy haiko se tsy namalony azy peut-être tsy mbola tao anatin'ilay fitenenan'Andriamanitra hoe mila miresaka aminy ana ohatran'izany satria tsy metatra ny zavatra teneniny zany hoe miankina amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra ary za tsy te hiresaka amin'ny raha tsy tonga eto amiko ny fanahy masina satria tsy miresaka amin'ny olona mahay ahako nefa tsy manana fototra na dia ataoko hoe manana fototra donc aty nefa tsy manana fototra ao anatin'ny baiboly satria tsy ho tonga ho azy ohatran'izao tsika olombelona tadio fa alika azy ny alika azy tsy mahafantatra hoe ho aiza izy mifarany fa fantany izy hoe ho faty fa tsy fantany hoe ho aiza izy aorianan'ny fahafatesany tsika kosa mahafantatra hoe ho aiza tsika aorianan'ny fahafatesany tsika men'Andriamanitra fahefana manokantsika amin'ny alalan'ny zavatra be da be satria tsika anisany no mitovy amin'ny Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe mitovy amin'ny trondro ahako Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe zaho Andriamanitra dia mitovy amin'ny bibilava tsy niteny mihitsy hoe zaho Andriamanitra dia mitovy amin'ny liona hoe ianao olombelona dia mitovy amiko ary ianao dia hamasiniko tahaka anahako ma Andriamanitra masina anahako tadio tsara zay tadio Jehova dia niteny ohatran'izao amin'ny Timothée 2:7 manao hoe fa ho avy ny andro izay ahazakan'ny olona tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema zany hoe tsy misy zany hoe misy famarinana zany izao zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao miteny marina miezaka manao any zavatra rehetra zay azontsika atao fa angididiny sofina izy dia amory mba mpianatra ho azy araka ny filany ohatran'ilay zavatra hitantsika teo ary ampialany sofina amin'ny teny marina tokoa izy ka ivily ho any amin'ny anganongano anisan'ny anganongano reny zavatra reny ary tadio fa ny fanahy masina dia miteny miala aza minamana amin'ny olona tahaka an'ireny fa mijery aty ivelany fotsiny fa mbola tsy tonga ny andro ahafahantsika mifaninana aminy sy miresaka aminy tsy ilaina akory ny manao débat amin'ireny araka amin'ny filazan'ny fanahy masina tsy ilaina enoy tsara ny tenin'ny fanahy masina satria miresaka aminao isan'andro izy tsy ilaina ny miteny amin'ireny olona reny hoe marina ny zavatra teninao na omenao tsikitsiky izy ny amin'ny Facebook na omenao posy izy na omenao cœur izy satria hoe milaza amin'izay marina be non satria tsy marina ny zavatra teneniny raha misy marina ny zavatra teneniny ohatra hoe fiangonana ohatran'izao nanao an'izay tsy hijanonany nanao any namotika ny ohatran'izao misy zavatra marina zavatra tiany sofina hoeniny mpitondra nanimbatra amin'izay ekeko fa raha zavatra ohatran'ireny miteny hoe mandeha manao makorela mitady Andriamanitra any amin'ny tany hafa manina raha mijanona any amin'ny toerana misy anao miteny hoe tsy misy Andriamanitra aminao non je suis pas d'accord satria tsy fantany hoe avy aiza ny evin'ireo nigériana musulman be da be ireo avy aiza ny evin'ireo musulmane be da be avy any Comore sy ny karazany rehetrarehetra reny tsy fantany avy aiza ny evin'ireny musulmane avy any amin'ny reniana sy karazany reny zay no afatra tiako holazaina aminao androany manantena ao fa hitondra fahazavana tanteraka ho anao anisan'ity hoe ilaina ny mahafantatra ary ahoana moa ny fomba hafantaranao raha ohatra ka tsy miezaka ianao mamantatra zay azo fantarina rehetra mirary herinandro sambatra ho anao Jehova hitatana ny dianao mandrakariva ary ny fanahy masina nampy anao amin'ny lalana rehetrarehetra zay alehanao rehetrarehetra any mba tsy ho voatotohin'ny satana na ho potipotehan'ny satana lalana na antsipazany vatofantsika sy ny karazany zay ao amin'ny Salamy 4:7 Jehova miteny hoe Jesosy miteny hoe ny anjelin'i Jehova dia miaro an'izay matahotra an'i Jehova Andriamanitra misaotra tompoko